izay ray mandray azafady izy ilako ny teninao fa aza mbola manasa tanany fa ianao anio izy mbo ositra Andriamanitra hamonjy ny vahoaka malagasy eritrerety tsara ao zay fa raha voaninao izy de manasa tanany eo potika io azafady ozy aza mbola manao an'izay oka aloha volaotsika aloha mbola angalanenina farantsika mpanompon'Andriamanitra tena nitomany aho hoe sotranao afa nahatsapanao ary nahitanao tsy niresaka maro izy le raha matoa lava be matanjaka be le matanjaka be avy an-Tamatave le mpaminany ry avy an-Tamatave eny arao de fona tamin'ny tompo aho de nivavako de lasa ra nandeha de izao tam'ty kosa tsy afaka mandefitra intsony satria mialatsiny amin'Andriamanitra fialako tsiny mako zay fialako tsiny zay fangalako neny farany io satria mafiatoka loatra ty zanaky malagasy ty nefa tany tika nefa namindran'Andriamanitra fo maro ny tany misy fifazapana fa ity Madagasikara ary maro ny tany tian'Andriamanitra voalohany tena miavaky fa ity fa tsika tsy mahalala an'izy io zavatra goavana tiany meny tompo atsika ty mba tsy hanaovako hoe ahy tsy zaho loatra ny meny zavatra goavana fa itsika malagasy zaho natao fitaovana fotsiny solo tena tsika fotsiny aho solo tena tsika fotsiny fa itsika malagasy no nomena ny raty tsika malagasy voafidy io nefa tsy mety hiova ary tsy mety hifankatia ka tsy mety hifamela eloky amin'io ny fotoana angalako nenina farany amin'ny raiko zay nagniraky ahy Jehova tompony maro Jesosy Kristy tompoko ary mpamonjy iala tsiny aho iala nenina farany fa zao aloha tena manasa tagnana mety hitondra rano eo mihitsy aho masondrao ka tsy haiko na ho ringany ny olona na tsy ho ringany tsy haiko fa iala tsiny aho nefa na de zany azy alohany amandra-pahatonga ny 2015 anaovantsika ny zavatra io tsy maintsy mangatabavaka avao ataoko ve le fanasa tagnana tompo sakory ne vandraky eo ampery ny fanasako anazy ao de mbola mivavaka avao aloha olefa ve ty sakory satria maditra loatra efa tenenina tsy mety mbola miova ihany efa tenenina mifankatiavy fa mindraha fo famelan-keliko hoe Jesosy no lalana sy famariny tompoy Jesosy amin'ny fonao ataovy mahitsy ny lalakaleany elao ny asa ratsy elao ny atsolotsolotra ny ferafera ny malotoloto elao mbola tsy mety avao efa tataka ny vavan'Andriamanitra amitsika olombelo efa mandefa fifazapana foana manerany tany nosy ty ankaromalaza ary avarimena ary ananna ary anannary ary anannary efa namoazany eny fa na de ny tany farany zay maloto eto Madagasikara imena be io ny farany tany tsisy lana azy satria ny taninay no nahazo agnara hoe jaune rouge eto Madagasikara imena be io tsy tokony amoazy ny fifazapana misy tany ratsy io ndra zao ne malay za manisaky ny meny vazo neny lava ny tany io tantara fa tena namatitra maso misy tamin'io fineny masony zao tsy agnetiny meny vazo ty da fineny masony halako tany ty ndra zao nanorona ny toby eo ne nitomagny nalahelo mifoko antanifo reo etan-dranomasoko za nagnatriky nagnoremako ny toby io satria tany farany zay halako indrindra agnoremako ny tranoko miandry vazo satria tany maloto ary vetaveta ny olonao lianaty mpamon'olo akanany zao mandeana anao mihoatra lavitra ny ambosary tsy miandry vazo fa tsy avoaka ny fanjakanao aminay zao nahitan'izany gitragitraky nanao voalohany katao saky namoaka ny ao anatrany premier ministre tena onisamborona mihitsy aho tao nampanamborona ny commissaire nampanamborona district za ataony commissaire tsy masaky manambotra an'io mpanimpon'Andriamanitra mialatsiny satria za iteny an'le zatra zaho namorolo ny avy tagny ny premier ministre nangoro satria afenindreo le zavatra miseho le korotako sy le problema be olo firy matimaty eo aminay zany leta foana vololo foana olona ne lany eo zany faty eo ran'olona mihitsy raha manindreky ao district miandry vazo atragny akondromena filakaranao boka ty malembana io faritry be ao ka halako le nangorona any agny fa ny tompo mako tsy ny sitraponao no atao fa ny sitrapony agny no tiano vonjena ny olona farany zay maizina agny tiano vonjena de nalefako ihany le toby agny mba hitezana na mba olo ray nitafiditra ao amandra-pahatonga ny tompo tsy manina ka zao no izy zaho tsy voatery anao toby zay ny programme bakagny handeha hitory kanefa nieritreritra loatra aho amin'ny zanak'Israely ho betsaka very
tena angataka tamin'ny tompo mpanao io tena azo nangataka dia alifaso fa tsy manino fa tsy fahotana nge zany tsy fahotanao anao fa alifaso ataovy io izy io vitady fotra izy dia ao na otraka hoe fa andeha hamety an'le adidiny zay meny ka zao no izy anao fampihavana-pirenena lehibe itsika zay ny atao hoe fifoazam-panahy eto Madagasikara havoaka amin'ny fomba ofisialy ny fifoazam-panahy amin'ny fomba mangetrikitriky ny fifoazam-panahy dia ireo mpitondra ny tena tompony izy io satria izy ny tompony lalàna eto amin'ny nositsika ny mpitondra ny voalohany na inona ny hevitra sosikevitra ataonao zay nomeny Andriamanitra fifoazam-panahy rehetra avy mitoby ety avy mitoby ery avy mitoby ety raha tsy meny filoham-pirenena itory ianao dia tsy maintsy mijanona raha tsy meny fanjakana itory ianao tsy maintsy mangataka aminao zahay Kristy fa aureny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitrana iray amina anaoane ity Madagasikara